Toy indray ny mety ho TOETRY andro any an-dranomasina ny alakamisy amin'ny 20 Décembre amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 30 Décembre 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana ho an'ny mpiandrikana izany na tsy izany aza dia mila mailo sy mitandrina foana rehefa mivoaka ny ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana manomboka eo Cap-Dambre hatrany Cap-Est anoram-baratra ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 120 km isan'ora, ahatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina eo amin'ny 2,7 metatra hatramin'ny 2,9 metatra ao anaty oram-baratra. Cap-Est hatrany Manoro, anorana tandrifindraona mahalana ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 120 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2,9 metatra. Manoro hatrany Taolanaro, andraona mitsitokotoko ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 120 km isan'ora. Ananika 20 hatramin'ny 730 km isan'ora rehefa manakaiky ny Taolanaro. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2,4 hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika amin'ny masoandro ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 120 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2,4 hatramin'ny 2 metatra sasany. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana vitsy ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho sivy ka hatramin'ny 120 km isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2,4 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifindraona vitsy ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho sivy hatramin'ny 120 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifindraona mety harankotroka indraindray ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho sivy hatramin'ny 120 km isan'ora. Iodina ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny atoandro ka manodidina eo amin'ny sivy hatramin'ny 7 km isan'ora hatrany. Ho tonona dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 8,9 metatra. Analalava hatrany Cap-Dambre, anorana tandrifindraona mety harankotroka, iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 120 km isan'ora. Ho tonona dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 8,9 metatra.